aminareo ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra la ankehitriny sy taloha ary ho avy. Ny salamo fahaenina amby sivifolo andininy fahafolo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo farany no ovakitsika hideranan'ny Tompo. Salamo fahaenina amby sivifolo mitsangana hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: lazao any amin'ny jentilisa fa Jehova no mpanjaka, ary izao rehetra izao efa voaorina ka tsy hetsika. Hitsarany olona amin'ny fahamarinana izy, aoka ho falany lanitra ary ho ravoravo ny tany, aoka hirondroana ny ranomasina izay rehetra ho aminy, aoka ho falany sasy izay rehetra eo aminy, dia hioby amin'izay azo rehetra ny anala. Eo anatrehan'i Jehova fa avy izy, eny avy hitsara ny tany izy, hitsara izao tontolo izao araka ny rariny izy, ary ny firenena amin'ny fahamarinany. Amen. Hivavaka isika. Tompo miompy eo amin'ny mpanao salamo izahay, ary manatitra fiderana sy fiobiana ampifaliana satria ianao no mpanjaka. Ianao no mametraka ny fahamarinana ny fitsaranao eto amin'izao tontolo izao. Ianao tonga handravina ny mikotontoana ary handrindra ny fihavanana. Misaotra anao fa mananjara izahay raha nentinao amin'ny tonotoerana itony izao maraina ny 24 Desambra izao, mba handray anjara sahady amin'ny fankalazananao satria Andriamanitra mahatanteraka ny teny fikasanao ianao. Hatsiaro ny nahaterahany Jesosy Kristy izahay manodidin'izao 25 Desambra izao, mba tsy ho fahatsiarovana fahatsiarovana izany, fa ho fanavaozam-pany lorateny ary ho fahavononana mbola hiaraka aminao ho tarianao amin'ny tanam-pahasoavanao. Koa dia tario ary izahay ho amin'ny fibebahana marina, hatoky raha teo koa ny famelan-keloka atononinao, ary indrindra andraindray ny teninao amin'ny alalan'ny fampianarana avy amin'ny fanahy masina ao amin'ny soratra masina izay ho vakiana. Mitenena ary Tompo fa miaino izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka ny fandarana mofinaina ry havana dia ny Isaia 112 andininy voalohany hatramin'ny fahasivy no anjarantsika fiangonana. Isaia 112 andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo ny teny. Ary hisy solofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jese, ary hisy mitrebona avy eo amin'ny fakany. Ary ny fanahin'i Jehova hitoetra ho aminy, dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanoran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehova. Ary ho anitra ankasitrahana aminy ny fahatahorana an'i Jehova, ka tsy hitsara araka ny hitany masony izy, na ampiaiky araka ny reniny sofiny, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo, ary omeny rariny ny mpandefitra amin'ny tany, hamelo ny tany amin'ny tsorakazon'ny vavany izy, ary ny fofonain'ny molony no hamonony ny ratsy fanahy. Fahamarinana no fisikinany, ary fanahy matoky no fehinkibony. Ary ny ambody hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny leoparda hiara-mandry amin'ny zanak'osy, ary ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny ombikely mifaha iray toerana, ary ny zazakely no hiroaka azy. Ary ny ombivavy sy ny bera hiara-komana, ny zanany hiara-mandry, ary ny liona hihinana amin'ny lolo tahaka ny omby. Ny zaza minono hilalao amin'ny lavaky ny vipera, ary ny zaza mitsahanono aninjitra ny tanany ao amin'ny lavaky ny mena rano. Ary tsy handratra na hanimba eran'ny tendrombohitra masina izy, fa ny tany hoeniky ny fahalalànan' Jehova, tahaka ny anaronan'ny rano, ny fanamban'ny ranomasina. Amen. Ray masina, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Malona antsika araka ny fandaharana efa novakiana tamintsika teo, anankiray amin'ireo
teny faminaniana milaza ny ahaterahany Jesosy Kristy. Isaia 40 ny andininy voalohany hatramin'ny 5. Teny faminaniana. Eo amin'ny andininy voalohany dia hoy ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy, ary isy solofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jesy, ary isy mitrebona avy eo amin'ny fakany. Voatoninao Jesy rain'i Davida. Tsy pastera fantatrareo zany. Rain'i Davida dia filazana indrindra ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'i Davida, ny amin'ny sy ny mpanjaka avy amin'ny taranany. Fanekena naorin'Andriamanitra mandrakizay zany. Fampatsahivana ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'i Davida, izao faminaniana Isaia izao. Davida izay ampatsahivina ihany fa tokony ho arivo taona talohan'i Kristy. Ny faminaniana Isaia mpaminany fantatsika teo amin'ny fandiniana soratra masina fa manodidina ny 900 taona talohan'i Kristy. Elanerany Davida sy ny faminaniana Isaia mpaminany eto zany dia misy 400 taona. Fa manoloana antsika izy aty amin'ny 420. Ny fahatanteran'ny teny fikasana dia ny fahateran'i Jesosy taona ohatraohatra, zany hoe 10 taona tarinan'i Davida, 900 taona tarinan'ny faminaniana Isaia. Ny fiainantsika ny fahatanteran'ny teny fikasana hatreto dia 420 taonan'i Kristy. Fanantenana tanteraka ho an'izay nandray ny teny fikasana. Andriamanitra miazona ny fanekeny. Fa fanantenana mbola toriana ho an'ireo mbola tsy nandray mandraka ankehitriny, ho an'ireo mbola tsy nandre indrindra. Fanekena tsy miova nataon'Andriamanitra tamin'i Davida no azony nampatsahivina Isaia mpaminany, ny tanterahany tao amin'i Jesosy Kristy efa iainana eto amin'izao tontolo izao mandraka ankehitriny. Ho antsika efa nandre ka nandray dia mahafantatra tsara ny asarobidin'ity teny faminaniana ity miatra eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ho an'ireo nandre fa mbola tsy nandray, averina indray ny teny faminaniana fa isy solofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jesy. Ho an'ireo mbola tsy nandre mihitsy, mety hoe voateraka tamin'ity taona ity na zao izy 2 taona na 3 taona dia ampatsihivina izany faneken'Andriamanitra tamin'i Davida izany, ny isian'i Jesosy Kristy, solofony Jesy. Ny momba ilay tsimoka eo amin'ny andininy 2 dia hombany ny fahafenokery avy amin'Andriamanitra izy. Mamaky ary manamarina izany mitondra ny vaky teniny Jesosy ao amin'ny Luka 4, tsarotsika tsara manao hoe ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko. I Jesosy Kristy feno ny herim-panahy avy amin'Andriamanitra. Filazan'ny mpandinika moa dia hoe io ilay fanahy 7: fanahin'i Jehovah, ny fanahin'ny fahendrena, fahazavan-tsaina, ny fanoran-tsaina, faherezana, ny fahalalana sy ny fahatahorana an' Jehovah. Feno hery avy amin'Andriamanitra ilay tsimoka avy amin'ny Jesy, ilay taranaka Davida. Fa ninno izy raha nitafian'Andriamanitra hery tahaka izany? Eo amin'ny andininy 7 hatramin'ny 5, ny fiaviany, ny fahatongavany ho fahatanteran'ny teny fikasan'Andriamanitra dia metraka fahamarinana ho an'ny tsirairay. Mbola ampatsahivina eo amin'ny Luka 4 ilay notenenina tamintsika teo zany. Hametraka fahamarinana ho an'ny tsirairay, ny malahelo, ny mpandefitra, ary hitsara ny ratsy fanahy izy. Zany hoe hiatrika ny olana mianjady amin'ny olona tsirairay izy. Ny raha-pitsarana mantsy tamin'ny andron'ny testamenta taloha, fantatsika ohatra tamin'ny andron'ny Mosesy, dia ny fandraisana ireo olana samihafa mianjady amin'ny vahoaka, ny zanak'Israely tamin'izany. Nahatonga ny rafozan'i Mosesy hoe
milahatra be ny olona eto aminao fa manina raha mba tsy njaraina mifidiana olona 70 dia mba zarazara ho any le famahana orana zay ilay fitsarana ny tompo a dia irahan'Andriamanitra na apetraka Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao hametraka fitsarana fahamarinana ho tonga hiara-monina hiombona amin'ny fiainan'ny olona andavanandro ny mahafaly ny mahatezitra ny manahirana ny fiainan'ny olona andavanandro eto moa dia tsy piana manokana ny malahelo ny ratsy fanahy ny mpandefitra amin'ny tany tonga i Jesosy Kristy araka ny teny fampanantenana hiara-monina hiara-hiatrika amintsika fiainantsika andavanandro handamina handravina ny krismasy tsy hoe tsy fisian'olana ka hifalifaliana tsia ny krismasy dia hifaliana satria tonga lay teny tonga nofo miara-monina amintsika iombo-piainana amintsika Jesosy Kristy amin'ny fahafenokely avy amin'Andriamanitra iombo-piainana amintsika anamboatra amin'ny alalan'izany herim-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izany ny zavatra rehetra momba anao sy ny manodidina anao izay ny krismasy fa ho avy koa lay solofon'i Jesosy ho avy hametraka fiadanana eny amin'ny fiarahamonina ho an'ny tsirairay dia voalaza teo amin'ny 7 hatramin'ny 5 hiara-monina izy iombo-piainana amin'ny tsirairay izy ho an'ny fiarahamonina hametraka fiadanana izy raha mamaky isika efa tsy hiverenana intsony ny 9 hatramin'ny 9 dia hitantsika ao fa ny biby dia miara-monina amin'ny amboadia miara-monina amin'ny zanak'ondry ny zazakely no iroka ny omby mifa ny zanak'omby sy ny liona tanora miara-monina tena fisian'ny firindran'ny fiarahamonina fiadanana fandriampahalemana zay no antom-piaviana ny Jesosy Kristy zay no antony krismasy fiadanana fandriampahalemana ry havana malala rehtsika hitatsika fa mantra fiadanana izao tontolo izao manomboka amin'ny fiarahamonina iraisam-pirenena ady tsy mitsahatra mandraka ankehitriny ny ao anatin'ny firenena anankiray tsy izy oviana amintsika Madagasikara tsy isy fandriampahalemana na ara-politika na ara-piarahamonina ny any amin'ny fianakaviana mety mahafantatra ny amin'izany isika ny amin'ny ao atokantrano amin'izao faraparan'ny taona izao indrindra no mampirehitra ny afin'ny ady sy ny fifandirana ao tokantrano satria mety tsy afa-po ny anankiray tsy mety tsy afaka azo izay tiany ilaina fitafiana tsy afaka hividy sakafo dia samy maninona moa manabe orina moa zay fotsiny ao an-trano tsisy fandriampahalemana tsisy fandriampahalemana araka ny soratra masina vao nitoriana tamintsika tsy ela ho an'ny ratsy fanahy tsy ny iraisam-pirenena na ny any amin'ny firenena sy ny foko na ny any amin'ny isam-pianakaviana isa-tokantrano fa ao amin'ny tsirairay koa aza dia misy tsy fandriampahalemana misy adi-tsaina misy adi-panahy izany no fiainantsika eto amin'izao tontolo izao Jesosy Kristy araka ny teny fampanantenana mpaminany Isaia dia tonga hametraka fiadanana amin'izay tena mifanohitra amin'izay tena mifandramatra toy ny ambodia sy ny zanak'ondry toy ny zazakely sy ny liona tanora izany no apetraky ny krismasy eto amin'ity fiarahamonina ity dia tsarovy ry havana fa ny fanapahan-kevitra andro fahalemana tsy andrasana amin'ny fikambanana iraisam-pirenena na hiandrandrana ireo firenendehibe mandrehitra foady na hiandrandrana ny tompona andraikitra eo amin'ny firenena fa hiandrandrana ny fanapahan-kevitra ao andray ilay mpanjaka ny fiadanana ao am-ponao rehefa voaray ny tsirairay i Jesosy Kristy dia manoatra noho izay heverina ny fandriampahalemana manomboka eo amin'ny isam-batan'olona sy ny ankonany ny fianakaviana ny foko sy ny firenena ary ny fianakaviam-be
maneran-tany. Izany no natongavany Jesosy. Tsy hoe miandry ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ampitsahatra ny pôbazy ho an'ny Rosia sy Ukraine dia andro fahalemana ndray andro 5 Desambra na 4 Desambra izao tontolo izao tsia fa miankina amin'ny tsirairay ny fandriam-pahalemana. Tokony ho tsapantsika kristianina efa tena nandray marina any Jesosy zany driavana. Fa na inona fikorontanana manodidina anao, na iza zany na sanatria ao atokantrano na eo amin'ny fiainanao azy, rehefa manonona n'ilay tompon'ny fiadanana ianao, rehefa mampanjaka ny Jesosy Kristy isika dia milamina ny tanàna ho ny fitenenana. Zany no Krismasy izay andrandray ny Kristy amintsika sy izao tontolo izao. Ny andraisantsika indray ny fiadanana izay efa notononony tamintsika. Fiadanako no omeko anareo. Fa ny farandriavana dia eo amin'ny 5 ilazana fa ny Krismasy dia fitomboana amin'ny finoana, fitara ny fanjakan'Andriamanitra. Ny tany hoeniky ny fahalalana an' Jehova tahaka ny anarona ny rano, ny fanambany ny ranomasina. Ianao mitombo fahalalana an'Andriamanitra ary izao tontolo izao hitara ny fanjakan'Andriamanitra. Salamo 170 izay nivakiana tamintsika teo nanomboka amin'ny 10 dia manao hoe lazao amin'ny jentilisa fa Jehova no mpanjaka. Ny Krismasy dia fijoroana ho vavolombena ho antsika fiangonana efa mampanjaka ny Kristy eo amin'ny fiainantsika ka manana fiadanana, fijoroana vavolombena ho an'izay mbola tsy nandray ny fiadanana, ho an'izay mbola tsy nanaiky ny Jesosy fa hatanterahany teny fampanantenan'Andriamanitra ho mpanjaka. Fanitarana ny ambainday ny fiangonana, fanitarana ny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra ny Krismasy. Amin'izao Krismasy izao ampitomboa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, amin'izao Krismasy izao ampitomboa koa ny olona hifandray amin'Andriamanitra. Hoy ny soratra masina, ny tany hoenika ny fahalalanan'i Jehova tahaka ny anarona ny rano, ny fanambany ny ranomasina. Apetra ho nofo zany manomboka an'io dia ho tanteraka eo ambany tanam-pahasoavan'Andriamanitra. Ho valiny vavaka ataontsika manao hoe ho tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, ho tanteraka ny fanjakan'Andriamanitra.